Salama daholo andao andray raha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Iaraha malala sy iaraha mahita amin'izao fotoana izao fa irivo rakotovao dia kandida bentarana ao mahajanga voalohany ao izay natolotry ny vovonan'ny firaisan-kina moa izany rivo rakotovao izany nefa taty afara dia tsy afaka nirotsaka amin'ny anaran'izay vovonan'ny firaisan-kina izay fa tsy maintsy nirotsaka amin'ny anaran'ny HVM ny tenany taoriany ilay resaka olana sy disadisa izay nisy teo aminy sy ny prositeny ka nilaza Andriamatoa Roland Ratsiraka fa manohana any rivo rakotovao ny MTS izay miaraka amin'ny Roland Ratsiraka hatramin'ny farany amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna izay ho karakaraina atsoatsy izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misesy tonga tao dagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Mialoha ny dirantsika amin'izay pitsopitsy ny resaka fifidianana kominaly izay dia andaholo fantarintsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Fivirina mihiboka natao antsapaka ireo député efapolo voalohany mahazo fiara 4x4 naharitra ora maromaro tamin'iny androny omaly iny ny fivirina mihiboka izay notanterahany ireo solombavambahoaka teny Tsimbazaza nanomboka tamin'ny folora maraina izany ary tsy nifarana raha tsy efa hariva ny andro. Isan'ny nantson'ireo hiara-hidinika amin'ny tao ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Ramatoa Rabanirina Arson Rindra Hasimbelo. Amin'ny maha fivirina mihiboka azy dia tsy ambaratelo ny adi-hevitra natao tao anatin'izay. Ireo député izay mba nanontaniana dia samy nanidy vavany avokoa. Maro anefa no mahafantatra fa adivarotra mahakasika ny tombotsoan'ireo député no tena ny fanasana vangy nandritra izay fivirina izay. Tamin'ny iray ora tolakandro tany hoany Ramatoa Minisitra no nivoaka ny hevitrano fivirina. Tsy nety namaly ny fanontaniany mpanao gazety ity farany. Ny hany navaliny dia ny hoe izay nampiantso ahy no anontaniana. Midika io fa ny eo anivon'ny biro maharitra mihitsy no niantso Andramatoa Minisitra mba hiaraka hivory amin'izy ireo. Rehefa ny fampiandrela elatiny dia nisy député ihany nanaiky nanome sombisombiny tamin'ny votoaty ny fivirina izay nataon'izy ireo. Fantatra tamin'izany fa resaka momba ny fahazahoana ilay fiara tsy mataho-dalana no fototry ny adi-hevitra. Voalaza fa fiara 4x4 efapolo no efa vonona ao. Natao karazana antsapaka moa ireo député andiany voalohany mahazo an'izany. Marina fa ireo député ihany no mandohankolaka ny vidin'ny fiara ampiasaina ary tsy maintsy mandray avokoa na efa manana azy. Ankoatran'ny resaka fiara dia inona marimarina fa isan'ny adi-hevitra nafana nataon'izy ireo ihany koa ny mikasika ireo tombotsoa isan-tsokajiny izay voalaza fa nisy fahatapahana. Tafiditra ao anatin'izany ny momba ny tamkarama sy ireo mpanampy ny solombavambahoaka sy ny maro hafa. Eo amin'ny resaka diplomasia indray dia nametraha ny vondrona afrikanina fahatokisana ho mpanaramaso ny fifidianana na observation électorale eto Afrika i Harime Sylvia Randrianarivo herintaona no nandraisany anio andraikitra io. Tsotra ny fepetra izay notakiana taminy dia ny fananana etika sy ny fitondrantena mendrika, ny fanarahana ny toromarika omen'ireo mpitarika ny vondrona, ny tsy fitanilana, fandavana ny kolikoly amin'ny endriny rehetra, fanapariana izay mety ho endrika ireo ady tombotsoa manokana, fangaraharana sy ny maro hafa. Nahafendro anireo fitsipoka ireo ity tovovavy malagasy ity. Izy dia isan'ny tanora izay mipitarika fikambanana filohan'ny Lions Club Antananarivo Miranandro ary mivondrona ao amin'ny Young Women in Politics Program na AEPP andiany Ilomeva. Firenena afrikanina maro no mandray anjara tamin'ity fanarahamaso fifidianana ity ka anisan'izany Madagasikara. Ho an'ny Harime Sylvia manokana dia nambarany fa manandanja ny safidy ary sarobidy ny vato. Ankatoko ny fanamanana fifidianana moa isika izao, zava-dehibe sy azo atao tsara ny siany fifidianana mangarahara raha fantatry ny olom-pirenena ny andraikiny sy ny adidiny amin'ny fiainam-pirenena. Izay ilay hoe Free Fair and Transparency Election
raha nambarany Harme Silvia hatrany. Namarany azy dia ny hoe olon-kendry ny olom-pirenena ka tokony ho entanina sy ampianarina hahafantatra ny zo ny hifidy. Arak'izay dia entanina daholy isika malagasy rehetra manerana ny nosy mba samy haneho ny safidiny daholy amin'izao fifidianana ho avy izao fa sarobidy loatra izay fanehonao ny safidy izay ary izay raha temo no tena adidiny olom-pirenena vanina izay mifidy izay. Mbola ao anatin'izay resaka diplomasia izay hatrany moa dia nandray masovovo vaovao avy amin'ny firenena roa ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina teny amin'ny lampanjakana Iavoloha tamin'iny andro ny 12 Oktobra iny. Nanatitra ny taratasy manendry azy aseto Madagasikara ny masovovo Italiana Alberto Vici sy andriamatoa Emmanuel Hatenga masovovo ny Rwanda. Ho an'ny Italia manokana dia hiompana amin'ny fizahantany, fampiofanana arakasa sy ny sehatra industria ny fiarahamiasa izay ho ataony. Nambaran'ity masovovo Italiana ity fa vonina hifanohana amin'ny Madagasikara ry zareo hisiny fampandrosoana maharitra. Raha ho an'ny Rwanda kosa dia nanamafy andriamatoa Emmanuel Hatenga izay masovovo vaovao fa manana fifandraisana ara-diplomatika mafiorina ny firenena roa tonta. Anisany iompanany fiarahamiasa kosa dia ny fampivoarana ny mahaolona, fambolena ary fizahantany sy ny fahaiza-mitantana. Mbola izay resaka diplomasia izay hatrany dia nolanina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny andro ny 12 Oktobra iny ny didim-panjakana izay manendry ny andriamatoa Rajobson Johary Wela ho masovovo ny Madagasikara any Maroc. Efa loholona teo aloha moa ny tenany ary efa sekretera jeneraly teo anivony ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknolojia vaovao ihany koa. Ka noho izay dia mirary soa azy havita be amin'izay adida manandraikitra izay miandry azy any Maroc izay. Andao amin'izay ho resantsika ny resaka fifidianana kominaly izay ho tontosaina afaka fotoana vitsivitsy ary isan'ny ompanantsika amin'izany ny fifidianana kominaly izay ho atao any Mahajanga any izay nahitana any andriamatoa Rivo Rakotovao izay kandida natolotry ny vonan'ny firaisankina fa noho ny disadisa izay nisy teo amin'izy ireo samy ao anatin'ny vonan'ny firaisankina izay ka voatery tsy maintsy nilatsaka amin'ny anaran'ny HVM ihany ny tenany satria tsy nanaiky ny seny raha vantany vao nisy ny tsy nanao sonia an'izay firotsanko fidiny ao anatin'ny vonan'ny firaisankina izay. Ka manoloana izay moa dia nilazany heviny ry zareo avy ao amin'ny MTS raha nanao fanambarana tamin'iny andro ny 12 Oktobra iny fa manohana any andriamatoa Rivo Rakotovao izay kandida ny bentanany Mahajanga voalohany amin'ny fifidianana ho avy io ny antoko MTS izay tarihiny andriamatoa Roland Ratsiraka. Ity farany izay kandida ho fidinina bentanana ihany koa fa ao Toamasina voalohany izy no hirotsaka fidina amin'izao fifidianana kominaly izay ho atao atsoatsy izao. Midika izany fa miara-miasa, miray saina ary miray hina hatrany izy ireo ao anatin'izay vonan'ny firaisankina izay amin'izao fotoana izao mba hanohana any Rivo Rakotovao amin'ny fifidianana kominaly izay ho atao any Mahajanga voalohany izay. Izay sy zay ny masaka azonareo tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dininy milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny système Taotagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.